Ny fiangonana Kristam-pasia Madagasikara dia faly miarabanao indray amin'ity andron'ny talata fahavalo ny volana jolay ity, ary manonona trany ny fiadanan'ny tompo ho an'ny tsirairay avy. Ny rapsodian'ny famarinana izay hovakiana amintsika androany dia anampitondraina ny lohateny hoe ny tsy fiovaovan'i Jesosy Kristy. Jerentsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Hebreo 7:7 hatramin'ny 9 ny vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsarovy ny mpitondranareo izay efa nitoro ny tenin'Andriamanitra taminareo. Arao ny finoany, evero ny hafaran'ny fiainany. Jesosy Kristy no tsy miova, omaly, anio ary mandrakizay. Tena lalina ny zavatra novakiantsika ao amin'ny andinin'ny fanokafana etsy ambony. Misy ifandraisany ny andinin'ny 7 sy ny 9, fa maro ny mpandika baiboly ny tsy mahazo izany. Ny tsy fisian'ny mari-piantoana tao amin'ny lahatsoratra Grika tany am-boalohany no nahatonga izany. Mazava ny fifandraisana rehefa mandalina ny lahatsoratra ianao. Ireo andininy roa ireo dia tena manatitrantitra ny tsy fiovaovan'i Jesosy Kristy tompo. Ny andininy 9 izay milaza hoe Jesosy Kristy tsy miova, omaly sy anio ary mandrakizay dia mifampiankina amin'ny 7 eo aloha. Ny zavatra amafisin'ny fanahy ao amin'ireo andininy ireo dia ny hoe ireo mpitarika nitondra ny tenin'Andriamanitra tamintsika dia manana fomba fiainana izay naneho sy vavolombelon'ny hery sy ny tsy fiovaovan'i Jesosy Kristy tompo. Izy no tsy miova, omaly sy anio ary mandrakizay. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny finoan'izy ireo dia niteraka vokatra izay taratry ny toetra tsy miovaova nananan'i Jesosy Kristy tompo. Ny fahatokiany, ny tsy fivadiany ary ny voninahiny, izay manam-pirofo fa tsy miova izy. Izay nataony tamin'izany dia hainy atao ary mbola ataony ankehitriny. Mazava ary ny toromarika. Arao ny finoan'ireo nampitany tenin'Andriamanitra taminao, ka dinio ny fiafaran'ny fiainany dia ny fanehoany ny tsy fiovaovan'i Jesosy Kristy ary ny toetrany tsy mivadika. Tsy mahagaga Jakoba ao amin'ny toko 1:7 raha milaza azy ho rain'ny fanazavana izay tsy misy fiovaovana na aloka avy amin'ny fiodinana, tsy misy aloka ny fivadiana ao aminy. Hoy izy tamin'ny alalan'ny mpaminany ao amin'ny Malakia 7:1, fa izaho Jehova dia tsy miova. Ankehitriny tsy mampaninona izay toerana misy anao eo amin'ny fiainanao na izay ilainao. Jesosy Kristy no tsy miova, omaly sy anio ary mandrakizay. Matoki azy amin'ny fiainanao. Ireo izay teo alohantsika dia mijoro vavolombelona ny amin'ny fahatokiana sy ny tsy fisian'ny fahadisoana ary ny tsy fiovaovan'ny teny. Mitovy ny fijoroana vavolombelona ananantsika, tsy diso mihitsy izy. Aleloia. Laotsika hiaraka hivavaka. Ray malalo, misaotra noho ny tsy fiovaovan'ny teninao sy ny fahatokian'i Jesosy Kristy tompo izay tsy miova, omaly sy anio ary mandrakizay. Ny fiainako dia fanambarana ny toetrany Kristy tsy miova, ny voninahiny, ny heriny ary ny fitiavany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.